Mamerina miarabantsika rehetra tokantrandray a ny ambasadreny soasy adiano mandroso tokantrantsika indray ny amin'izaon'io zao miarabantsika rehetra samoteny soa tonga amin'ny fampianarana larana faheniny atsika zay mitondra lotony hoe tsy manota intsony zay ao amin'ny osoa zay toriny sy adia zay moa zany ny tenako zay fa maninona zay indrindra zany zay reo valitsika fa maninona ny eo amin'ny osoany tsy manota inona ny antony mahatonga an'izay ary eo anatin'ity fandarantsika titsika vo afaka mametraka fanontaniana noho ny am'le hoe ny ao amin'ny jesosy de mpanota daholo ary miveriny amin'ny elo mihitsy indreo a ny ao amin'ny osoa kosa ny tena hafa mihitsiny izy ary tia le omeko anao zay le hoe etanao de hita am'izay hoe zatra tsy azo angalarina tahaka ty fampianarana ty satria tsy zatra mandeha ho azy akory le hoe afaka amin'ny fahotana fa misy digina sy lamina asana le mihitsy ny izy tosanao hoe voalohany aloha inona tonga n'le olona lazaina hoe tsy mahay manao taintsony voalohany indrindra aloha ianareo olombelona ozavetsika mihitsy hoe ny olombelona de reto anankitelo reto no mirafitra anazy e zany tena conceptionnary olombelona zany zay ozaveko eto amin'ny sary a ho an'izay mijery sary moa satria moa ny akabeazan'olo moa zany renympitandranmasina de amin'ny tele daholo izy mijery de somary ijery an'ity sary ty tsika aloha de manasatsika rehetra anaraka an'le sary zany a voninahitry dada iava sy osoa ianareo olombelona io a de voarafitra amin'ny vatana voalohany indrindra aloha tia ny vatana nareo zany ataotsika mitovy loko amin'ny tany mihitsy ny ty zao ny tany ty de iny a ny vatananareo iny io zany nareo a ianao ny hoe voa amin'ny manao sary a zany a de mandika daholo ny rehetrarehetra sady efa atao iny dikany a de manazava koa ny mpandika teny rehetrarehetra any hoe io zany le sary zany io ianao io zany ianao zay mahita sy mijery a io a ary mandre de ao anatinao a de misy a ny atao hoe aina sy fanahy io anakiro moa zany miaraka andray izy ity a ny fanahy ndray ataotsika nyity ny lokony a ty a ny fanahinao zany ty io ny tena mandravitra anao moa tsy io ny tena ianao fa sangizy fotsiny tsy tamy maso a fa io ny tena ianao io zany le fanahy io ny tena ianao a nataoko ohatrany loko volomparasy indray izy a tsy volomparasy ohatrany hoe ino moa zany rose fusia eka fanaovana azy rose violet eo dia lay fanahinao fanahy maolona zany fanahy olona io ny mpandika teny moa zany mandika anazy atraka amin'ny fiteny samihafa fa io zany le fanahy eo anatinao io fanahy ary miaraka amin'iny fanahy iny kosany a de iny a no aina ty zany a manaraka an'ity a ny aina zany ny aina moa eto amin'ny partie ny foetiny misy azy a ao ny teny hipetrahany eo aina io a ny aina zany ireo zany no mandravitra ny olombelona rehefa soratana zany no mandravitra ny olombelona de ny voalohany a ny maha olona anao io le atao hoe nofo nofo izy zao io ianao io zany nofo izy io aloha verina tsara am'le izy anazy tokoa dia nofo nofo ny dikan'io ty maromaron ty zany io le atao hoe nofo io nofonao zany io ty izy ty de ny faharoa mandravitra anao kosany a de ny fanahy io ny tena ngezy io fanahy io ndray vainy amin'andriamanitra io a ary miaraka am'ty fanahy ty tsy misaraka aminy a zay ataotsika hoe fahatelo de ny aina tsy mety misaraka reo zany a ny mandravitra nareo olombelona amoaka toky sy andiny aminareo a ny manamarina zany teny zany hoe reo no mandravitra anareo a lay nofo a de ny aina ary ny fanahy maolona anao de any mety toky sy andiny atsika no mikasika any am'izay a zay atsika ny tenin'andriamanitra ny amin'ny genesis a genesis toko faharoa anazavany am'izay genesis toko faharoa andinin'ny fahafito de mety itsy olo am'teny hoe aiza koa ny amarina azy zany a ka io tsy mbola nisy zavaboary na fahefana na hery afaka natohitra ny tenin'ny dadako zay ao anatin'ny soratra masina io tsisy
ary zay mihitsy ny atonga avantsika rehefa ny afarany any hoe izy aminareo no navita nanohitra an'io teny io fa manaraka an'io teny dadako io daholo tsy ho ehosoako io zao tontolo zao zay ao anatin'io sohatra masiny io saingy tsy fantatrareo le izy fa tonga zay adiapa fantatrareo le marina zany mahatonga na miantsonareo hoe manatona any ehosoa fa izy le tena marina le andriamanitra marina tena mpamonjy io le tena niantona teo amin'ny fijaliana ary mitady ny hevitra amonjeny anareo fa reo karazan'andriamanitra reo reo le midefy anazy reo reo le devolo idiny nakety daholo reo de miara-miasa amy devolo ry zareo de manohitra ny teny zao famarinana zao satria nareo zao ny ametrahako fanontaniana ina moa zany tokony andefasana io zanak'andriamanitra eo ty ambony tany raha ohatra ka tsisy olona le fahotana raha ohatra ka mitondra problema ao anareo le raha tsy mitondra izy de anao inona ty moa fa matoa tonga izy de misy problema ny famonona fananareo le izy ary zay sary zay mihitsy iny tsy tiany devoly de midefy anazy ny devoly de mamorona fampianarana hafa izy hitantsika ohatrany hoe raha ohatrany hoe yahosoanto anatin'ny baiboly io na soratra masina vitan'zareo nanovana azy nataony hoe jesosy na jesoa ohatran'izay de ozy zareo hoe tsy manana hery zany le andriamantrinareo misy antony matoa izy tsy mikitika an'io satria efa nazavaiko tamin'ny voalohany hoe efa no azavaiko tamin'ny voalohany hoe raha ohatrany ka tsy misy olana ny zanakitsy reto tao voalohany de tsy niova io anarana io satria nipetraka teo foana ny famonjeny fa rehefa nanota kosa ny olombelona de tezitra andriamanitra de tsy nasena nono ny anarantsony ka natrany am'le zanany koa zay mitondra famonjena aza foana daholo de nareo lasa mpanota io zay ny antony fa tsy akony hoe tsy nanan-kery andriamanitra manana hery mihitsiny izy fa izy mihitsiny rehefa tezitra sy sorena de miala izy ka rehefa miverina aminao izy am'izao fotoana mahino anazy zao ianao metezanao hiaraka aminy kosa zay kosa de mariny zay metezanao hiaraka aminy kosa satria efa tonga izy anatonanao de anjaranao kosa no manao ny fihetsikatsena manatona azy am'izay rehefa tsy anatona manao de miavina vona ary de miandry anao ny elo ary andry anao ny fahoriana sy ny fangiry firiana sy ny ranomaso sy ny tomany satria tonga teo aminao ny fanavotana tsy miraharaha ianao de nirinao zany de nyloza sy ny zava-matsiravina mely anao de tatazo ary rehefa zay ny tadiavinao genesis toko faharoa andiny fafito ny vaketsika ty ary le niteneniko teo ary vovotany no namoronany ava andriamanitra ny olona iny zany le hoe nofo le nofonao iny le vovotany ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavony de tongolombelona izy iny fofonaina lefany iny iny ny fanahinao miaraka amin'ny aina zay misy aina zany miaraka amin'iny fanana lefa atao aminao iny zay le izy zay dao vaketsika am'izay le momba ny am'izay teny zay o marintsika joba toko fahefatra amby telopolo andininy fahefatra ambiny folo joba 34:14 joba 34:14 mariko moa fa afaka manaraka direkta daholo nareo na amin'ny fandika teny anglisy mivantana fandikana teny frantsay mivantana miara-maheno daholo nareo zao ary ny fandikana amy teny sinoa mivantana zany efa miara-maheno nareo niditra ntsehatra indray moa zany manaraka de ny teny rosianina ho alefa direkta eto indray ny teny rosianina mahory nitseritra any atokantrano any satria zay moa zany ny famarinana rehefa teny hoe ziadia lefa azy koa ty teny ty de mandefy ziadia joba 34:14 raha tahiny ka ny tenany ihany no iveriny dia tsy ampy ty fa asinakaisy de ova sokafana manontolo zay raha tahiny ka ny tenany ihany no miveriny ka angonoany aminy ny fanahiny sy ny fofinainy le olona zany io resahany io hoe ho angonony dada iava miverina makany aminy zany ny ain'le olona sy ny fanahiny mazava zany fatamizana nefan'le fofinaina de aina sy fanahiny miaraka tamin'iny ka ny ateo fofinaina zany de ny fanahiny dikan'izay no mibahana de ny aina manaraka an'iny ianao le afaka miaina io zany angonoany aminy ny fanahiny sy ny fofinaina de hiala avokoa ny ainy noforehetra miala zany le aina ary iverina mivovoka ny olona zay hoe raha hoasoron'andriamanitra hono zany ny ainy sy ny fofinainy
araka ny voalohany ho any amin'ny fanany sy ny fofinainy de rehefa solo de miala ny ain'le olona zany hoe le aina zany a le fofinaina zany a de ao anatiny ao ny aina sy ny fanahy zay ny miaraka zany dikan'izay satria le fofinaina moa zany a de izy le manodrefa ny fofinaina fofinaina de iny le teo hoe aina ary fanahy zany hoe miala ny ainy nofo rehetrarehetra ary ny fanahy kosany a de miverina amin'Andriamanitra zay nanome iny le nampianariko atsika hoe makaiza indray le fanahy de ty soratra masina miteny an'izay a ny fanahy kosany dia miverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny Mpitoroteny toko 2:20 andininy fito de vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa Mpitoroteny toko 2:20 andininy fito koa ny vovoka de hiverina amin'ny tany ho toyny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny eto zany de nanazava tamitsika ny fiaingany mihitsy nandrafetananao fa io fanahy io zany de miverina amin'Andriamanitra fa le vovoka miverina vovoka ka izany ambasa teokany eo so azy ady azy hitanao zany a de tsy tonga amonjy vovoka zay hiverina vovoka ty vatananao ty zany vovoka io tsy amonjy an'io fa le fanahy zay le tena kominao am'le sary ato ho azy mijery sary moa de hita hoe io fanahy nataoko sary ohatra mavokely io a io le ovonjena io le zay ho tonga hovonjeko zao amonjy an'io satria io lay miverina vovoka le nofo zany de tsy mila an'io a lay vovoka zany tsy mila an'io a fa lay fanahy no entiko miverina ary efa manome teny zay adiary didy ho an'izay fanahy ho any aminay hoe mieno ny teny zay adiary fa tonga le fampamonjy anareo a Yahosoa no anarany a io le ny andrasanareo hoe izany mba hamonjy anay hiverenay ho any amin'ny lanitry ny lanitra tonga izy zao lay ny andrasanareo ty tonga midirainga anareo ry miazakaza am'izay didy nomeny zay ady ao amin'ny fanahy rehetra ho any amin'ny lanitry ny lanitra zay nanyrahanaky aty tonga eto le miantso anareo zay nirinareo hoe aiza le mamonjy anay a ity za ty ny rahan'lay tomponareo Yahosoa no anarany lay niantona teo miazy fijaliny fantatrareo mihitsy ny fa avy aninareo avy any aminay satria zavaboary taninareo nampidinareo mba hipetraka ao anatin'ny olona tsy fidinao anareo le maty ry fanao anatin'ny olombelona zany ny resahako zay ianareo tonga zay ady merina anareo ioany amin'ny famonjena anareo am'izay andao am'izay tsika andeha miaraha amin'ny Yahosoa fa tsy hoen'ny Yahosoa akory lay tarainanareo hoe mateo vonjeny fa eny no matotonga eto lay ny rahany zay ady andao hiverina daoly am'izay mifalinareo fa tonga am'izay famonjena tonga ny famonjena ny fanahinareo a mifalia daholy am'izay nareo mieno ny fampianarana ary tena ataovy antsoavo amin'ny namana rehetrarehetra zay teo vonjena fa tonga lay mpamonjy ny fanahy fa tsy hamonjy ny nofonareo fa hamonjy an'lay fanahinareo andao am'izay hiaraka am'izay ady de toizatsika raha le teny rehefa hitanao am'izay alay sary fa io lay fanahy ao anatin'ny olona miaraka amin'ny olona saingy gejainy ty nofo ty izy ilay nofo manjy a aleoaloha mbola asiko sary anakaiky managejan'le nofo managejan'le fanahy satria le fanahy zany eo anatin'ny olona moko izy ny tena izy de i zany le nofonao mbola iny mibano ivelany iny de tafiditra ao anatin'ny io zany a le fanahy zany lasa ao anatin'ny olona io de voakeja ao de io zany le olona ao anatiny a le olona zany ty ivelany sy io mindrafitra azy io de le fanahy zany le iny manodidina ao anatiny ao le fanahy io de mijaly eo anatin'le olona io fanahin'ny olona anazy io fanahy olona anazy io mijaly eo anatiny eo io de io le miantso vonjy enao le hoe te za teo vonjena enao le miteny hoe za teo vonjena io mitady an'Andriamanitra io a tsy ty nofonao ty fa io fa vooziny io lasa vovoka tsy io zany io mitady an'Andriamanitra io ke fe ny vokatry ny nofo de fatezeran'Andriamanitra dao nge vakitsika zay teny zay hoe ino ny vokatry ny nofo io nofo io nge ka miady amin'Andriamanitra io zany tsy hamonjy an'io nofonao io mihitsy io Andriamanitra io zay no mahatonga ny hoe tena tsy mety ane io ataon'le mpitondra fihevana mivoy fahagagana sy fanasitranana io mivony resaka nofo izy ny tena marina ratsy be eo anatren'Andriamanitra mihitsy io Galatiana toko 5 andininy 7:10 vakitsika zany Galatiana 5:19 zay no vakitsika amin'ny anaran'ny Yahosoa Galatiana toko 5 andininy 7:10
de miara-mamaky daotsika rehetra ny tokantrano any a indrindra fo anareo rehetra ny ampitan-dranomasina any tsy lavitra tsonareo efa hita kekinareo zy ady maratonana zy ady am'izay a zay daotsika ho any amitsika zay ny tena marina andeotsika ho any amitsika satria ianareo de avy any aminay nareo ary miantsoantsonareo mihitsy azo natongavany zy ady azy ao hoe miantso vonjinareo mba vonjeo zay fa tsy fidino anay na tonga maty tety marina zany fa nohony am'le ahosoaty ianareo olombelona de rehefa nanamboatranareo vovoka izy a de mba atao hoe mitovy amin'andriamanitra nareo mitovy aminazy mitovy am'izay ady asy ahosoa dia nomena ilay fananareo de iny fana iny rehefa tonga tete tany de maty no nanaovanareo nofonareo anazy nareo olombelo io zany zany resako zany vononareo lay fanana ao anatinareo ao atsipinareo any amin'ny ela nohony amiadalany le nofinareo ka io adalany nofinareo mihitsy ny sanana io a ary vita ny famonjely ny famonjena nataony ahosoa zany a de manala ny nofinao io ny tena nataony ary zay zao ataony zy ady azy ao ovononay ny herin'ny nofinao io ovonony zy ady any ny herin'ny nofo io any alalan'ny fahefany ahosoa satria ahosoa ny manao an'izay zay le hoe maninona deadritra hoe maninona no tsy mahay manao ratsy tsony ny olona atao amin'ny ahosoa de alefako atreriny voalohany mihitsy de hitanao am'izay izy hoe ay ve zany le famonjena ary mahatonga saina am'izay zay no mahatonga na manao antsoavo am'izay fana avy any amin'y rehetra avy any amin'ny lanitry lanitra avy any amin'ny dada iavasy ahosoa tonga zy ady tonga zy ady aha hamonjy anareo fa zy ady moa zany rehefa foeziny anaty hoe zy ady fa lavabe le zy ady fa tsy maninony zay de mino daholo nareo galatia ny toko fadimy a noko andiny fasi ambiny folo ka hatramin'ny zay makitsika anazy eo ary sivy ambiny folo mieny daolony atsika ty ary ny asan'le nofinao hitatsika teo le verina vovoka fa miariary ohatrany tsy natefana mino zay sy ndraikitra kely ny connexion fa miariary ny asan'ny nofo de zao fitsangatsangana faalitona fijejejolo io daholo ny ataony nofinao io a tsangatsanga tady lehilahy foana isan'andro tady vehivavy foana isan'andro ifanaovana fahavetavetana zany ny zavatra ataonao zany tsy mitsahatra mijangatsanga io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny faalitona io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fijejejony io vatananao io zany no maratsy an'izany hoe mijejojejo mijangajanga maloto mitovy kilasy daholo zany atany amin'ny fanompo-tsampy andiny faharoapolo zany makany amin'ny fanaovana fanompo-tsampy ianao ianao hoe mba teo tahina de makany amin'ny fanaovana sampy makany amin'ny andriamanitra tsy izy eny fona jesosy koa raha sampy angatanareo fitahiny jesosy nefa nizatra mampime a io jesosy io mihitsy ne mifandray am'le kalan'olo sy ny zazavavin-drano sy nreny doanydoany rehetrrehetra iny miaraka any reo e miaraka reo ny tena izy ary le mpitondra fivavahana ao am'ireny fivavahana jesosy reny ana de tena mandeha makany am'ireo mpanompo sampy sy mpanandro reo reny ary any reo no mangataka force ary ny force avy any no ampiasainao am-piangolana amin'ny tananareo nareo moa mpanota raha teo de mandaitra anareo mihitsy ny teniny de minotenina devoly nareo satria nareo de avy any amin'ny devoly ka ny devoly samy devoly mifampiaino de io nareo miaraka miaino feona devoly io fa ny eo amin'ny ahosoa kosany tsy mety miditra am'izany satria sady tsy azo zany de ny atao kosany hoe ny ao amin'ny ahosoa mandrava devoly ny asany zay ny asany atao amin'ny ahosoa fa meko anao sady aloha aloha toizany telo hoe fanaovana ody ratsy fandrafina fifandirana adylahy fiafinaforana fifampiandanina fisarahana io zao le mifampiandany io zao re nareo samy jesosy de mifampiandany miady ao fisarahana nareo samy eo am' jesosy nefa misaraka nareo zay no tonga hoe ny ato amin'ny ahosoa tariany zy ady tsy misaraka zany raha vo miaitra hoe iahosoa lay tena iahosoa zay tsy mitandrana didifolo a zy ady any nampianatra an'zany ary rehefa resy lahatra ianao fa tena zy ady any nampianatra anao satria zany nampianatra zany efa tena tanonoka tamin'ny taona 1995 no nitoriny zany zao fampianarana izao tamin'ny taona 1995 fa izao nareo eto ambony tany vo mahafantatra an'le fisiny izy a de mahay zara miainao an'izay nareo eto amin'ny firenena malagasy de mahafantatra an'izany histoiran'izany satria zaho moa ty madagasikara zao a fa
etinona metrahana fa ho an'izao tontolo zao kosa ny famonjena ary aza manery faefa ho avy ny amonjenana rehetrarehetra ino tsara le famonjena de ny fanaovan'ody ratsy ny fandrafiana fifandirana adylahy fiafinafona fifampiandanina fisarana fitokoana io zao nareo am' jesosy mifampitokotoko atao amin'ny eosoa tena tarian'zay ady tsisy mahazo mifampitokotoko zany fialolana fahamamona filalaovan'ny ratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao an'zany de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra nareo le nofo io zany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra io nefany de io nofo io no ny angatahana fanasitranana fitahina sy ny maro samihafa mifamadika mihitsy nyre izy zahatra mitondranao makany amin'ny fialana amin'Andriamanitra ny voizinao mena sakafo de tiako tenena zany hoe tsy mba raha mivavaka ianao de tsy mba zavatra ho an'ny fanahnao no vonjenao fa raha mivavaka ianao de le ho an'ny nofonao no ataonao fa nga efa tsy ampyanao nga ianao rehefa miasa mitady vola reny zay le olombelona zay le navoanao hatram'izay zay androany za manitsy anao hoe efa ampy zay ny be deabe no ataonao ampyny le nofonao zay mba avonjeo am'izay le fanahy mba miteny mihitsy ny zazy ady zandry ny aoso mba avonjeo le fanahy fa maninona tsy vonjenao le fanahinao io dora to izantsika am'zay izy ka io le hoe io nofo ingeny mitondra anao makany amin'ny fahavelezany de io ve no vatsinao io ve ny ataonao mafinaritra zay mety aminazy io ve ny ataonao foana zay tena metimety aminazy io ve ny ataonao zay afinaritra ny nofonao io ho any amin'ny fahavelezana ingeny tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny lanitry ny lanitra ore olona mba miano tsara ny tena izy tena fitiavana ane zao hoe tena fitiavana satria mamona re nofo io mitondra fahatezerakan'Andriamanitra fisarana amin'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra lay Andriamanitra tena izy nosarahany am'izay tamin'ny nofonao ny fanana nesorony le nofonao zay le tena iaoasoa tena izy le tena nahavita ny famonjena zay tena nahavita ny famonjena lay tena niantona teo amin'ny azy fijaliana vita ny nampisaraka ny nofonao sy ny fanahinao arak'le sary nomeko teo satria io miraikitra ao anatin'ny olona io fa rehefa tonga iaoasoa vita ny nampisaraka an'io zao ndray ny teniny raha vao mitamatra io mantsy tsy mety mihitsy io raha vao mitamatra fa tsy maintsy sarany io vao mety iaosoa nanao an'izay afaka manomana ny fanontaniana rehetrarehetra ho anareo rehefa aveo fa leo tapitra ny fampianarana amin'ny Kolosianina toko faharoa Kolosianina toko faharoa andininy faha 1:10 zay am'izay marana antsika anazy ihany nako andiny faha 1:10 Kolosianina de 11 ka hatramin'ny 12 eo angamana izy io ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo de tamin'ny famorana iaosoa lay voaositra zany le élu avait chosen amin'ny teny anglisy zany hoe nisy famorana nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona izay miaraka aminy io izy io namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo de tamin'ny famorana iaosoa zany hoe eto zany de nisarahana am'izay ny nofo sy ny fanahy noho ny amin'ny ny asany iaosoa teo anazy fijaliana daholo hoe venetsero zay sary zay ity zany le izy anao sary anakaiky ndray sika fa vonoatsika ity de zao zao le izy zany de manao sary indretsika zany le olona moa zany ataotsika maraomanao teo de ty lera le olona ty zany io izy io anao io zao ty le nofonao ty nataotsika loko io zay ty le nofo ianao zany io nofo io voilà c'est vous zay le nofo zany de manamboatra anakaiky indray izy
tia lay fanahany ty de lasa ny aly nisaraka le fanato nisaraka taminy le fanahy fa io anatin'ny olo anakiray any io a fa nisaraka io any io zany a ao anatin'ny rafitry ny olo anakiray hoe io zany ianareo zany hoe ny olo anakiraiky zany a rehefa tarafina rehefa tonga amin'ny Iosoa de tafasaraka ny nofiny sy ny fanahany inona tonga an'izay io zany ten'Andriamanitra inona tonga nio tafasaraka ohatran'io nefa nisy toetratsika ny antambatra tsara de tiana ny ten'Andriamanitra vetsika vakina le ten'Andriamanitra teo andiny faharoa ambiny folo fa niaran'ny levina taminareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoa ny asan'Andriamanitra averiko tsara fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa no ny finoa ny asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay zany hoe tao amin'ny batisa zany a no nanaovan'Andriamanitra ny fahampisarana ny nofo sy ny fanahinareo lay nofo zay namono ny fanahinareo ary ny fanahinareo zay maty n'le nofonareo a satria tena tsy afaka nanohitra n'le nofo izy a nemizy hoe navelipetraka ao anatin'ny nofo io navelipetraka tao anatin'ny nofo io de zay no mahatonga ny ziady amanao antsoavy hoe tonga ny famonjenanareo ry fanazy avy any amin'ny Ahosoasy dada Iava zay namboarin'izy mianaka tonga ny famonjenanareo a mieno ny feony ziady aza manaiky tsononareo fa eno ny feony ziady zay ny rahany Ahosoa hamonjy anareo natongavako eto hamerina anareo ho any amin'ny Ahosoa neteza daholo nareo ho any amin'ny Ahosoa am'izay tia ny antsoantsona makany aminareo araky le teninareo hoe tsy izay kory ny venanao ratsy fa ty nofo ity de zay kosa ny maty de tonga ny famonjenanareo tonga ny fahampisarana anareo amin'ny nofonareo ho sarana amin'ny nofonareo nareo ary ho avela irery am'izay kosa nareo tsisy tatsitambatra amin'io fo ampiarahana amin'ny Ahosoa am'izay tia ny famonjenanareo andao anatin'ny Ahosoa de rehefa nandeha tao amin'ny batisa zany le olo anakiray de tafasaraka amin'ny nofo sy ny fanahany de iny le petrakytsika eto zany hoe ao am'le batisa ny atao hoe batisa moa zany de no miara-maty amin'ny Ahosoa de nipetraka zany le batisa eto ataotsika andre azy fijaliana famadika le izy de apetrakytsika eto ary ny azy fijaliana Ahosoa ataotsika ina reny izy ataotsika nyty bleu ciel ty io ary ny azy fijaliana Ahosoa mipetraka teo io ny azy fijaliana Ahosoa io de io azy fijaliana io zany no natonga n'lay io le batisa zany ka any amin'ny batisa moa naovanao ty bolometsika daholo toko sy andiny fa soratako daholo zany hoe rehefa natao batisa ianao zany de tafasaraka ny nofo sy ny fanahinao zay natonga an'Andriamanitra ny teny eo amin'ny Romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy jerevantsika ndray ty teny ty Romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy fa tena ianareo zany ten'Andriamanitra tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy Romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy Romanina 8:9 zany de vakitsika ny anaran'ny Ahosoa ny teny fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanandriamanitra no mitoetra ao anatinareo zany hoe mivadika lasa fanahy le olona fa tsy nofo intsony zay mihitsy hoe tena tafasaraka tamin'le nofony izy zany ny dikan'izay noho ny amin'le hazo fijaliana Ahosoa le izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana de vitany Ahosoa nampisaraka ny nofo sy ny fanahy tsy afaka mitondra tsony zany ny nofo manomboka eo fa le fanahy indray no mitondra azy zavatra lehibe mihitsy zay de aveny antsika am'izay le sary nivoaka tato indray zany tia tafala tao anatin'ity karety zany lay ino mo lay volomparasy izy rery zany tsitsy nataotsika sary indray alefatsika indray le sary asotsika dia io fa le fanahy re sisany tavely ty izy ty io fa izy re sisany tavela io le fanahy fa tafapetraka tsara lay nofo kosany maty le nofo ina moa le naovantsika ny couleur nofo teo ty marron ty maty le nofo io mitsidredraka matory be amin'ny tany io maty le nofo maty le nofo zay le fanahy sisany tafatsangana be eo
tany de bravo be teka be tsika ao le fanahy hoe tena ay io izy io tafavelona le fanahy tena tafatsangana tsara lay nofo kosa ny maty io zany hoe aizany maty eo ka zay mihitsy le nataon'Andriamanitra hoe maty eo tsy velona tsony hoe entinao mandehandeha fotsiny fa tsy itsony no mibaiko tsy ty tsony no mibaiko satria tafasaraka izy amle vatana anao a de tsy mibaiko tsony azy le oentinao teo izy no mibaiko an'ity fanahy ty fa raha voavita kosa mibatisanao amin'ny Ahosoa ity fanahy ty indray no mibaiko petraka tsika indray le sohatra hoe fanahy mibaiko ty am'izay no mibaiko ty fanahy io fanahy io zany a le fanahy olona io a io am'izay no mibaiko aminazy io no mibaiko anazy am'izay ty fanahy loatra atsika fanahy kely satria olona izy a petit efa zany de rehefa nahazo an'lay ina moa nahazo an'lay fanafahana fisarana zany le fanahy de atao inona am'izay izy manomboka eo angambany fafana kely ty fa ohatrany lasa ny oatra be le sary de lohantsika kely zao a efa tafasara kely ty hoe ty le hoe fanahy io le fanahy io zany ty tafasaraka tam'le nofo izy io de rehefa tafasaraka tam'le nofo izy a de ozy ny ten'Andriamanitra inareo tsy ao amin'ny nofo tsoe fa fo amin'ny fanahy io izy io ary manomboka eo io olona io a de ny zavatra tadiavin'io olona io de niteniny Ahosoa foana am'izay ny sakafony Ahosoa de niteniny Ahosoa de zay ny sakafon'io zay na tonga ny Ahosoa am'y teny hoe ny teny zay lazaiko taminareo a de fanahy sy fiainana ary mandehana araka ny fanahy de tsy matateraka ny fanahy ny filany nofon-tsonareo zao vaketsika aloha ny teny Ahosoa hoe ny olona zay efa tafasaraka amin'ny nofon'io a de ny sakafo hoaniny am'izay de niteny Ahosoa de zay no mahatonga ny hoe raha vao ny olona anakaiky zany ny vita batisa de mitady ny teny Ahosoa foana izy ary raha vao ny olona anakaiky maniry araka amin'ny Ahosoa de mitady ny teny Ahosoa foana izy zay daholo ny sary miseho ohatra ianao zao ty teniko ty a de mitady am'izay ianao satria teo vonjena le fananao ty azo an'le sakafo foana izy a satria izy teo any amy lanitra lanitra zay no tonga ny hoe tsy andronao tsony aza na eonana am'zay ady a hoe aiza zay zay ady a zay fa tena teo vonjena mihitsiny a enao nge vakitsika am'izay le teny teo e ina moa le nyteneko teo le teneny teo le hoe Jauna toko fahenina andiny fahatelo ambinipolo zay le nyteneko teo Jauna 6:63 Jauna 6:63 hoe ny teny lazaiko anareo de fanahy sy fiainana zay ka rehefa lasa fanahy sy fiainana ny teny nomeny Ahosoa de ozy ny teny Ahosoa hoe satria ny teny Ahosoa zany le ho an'ny fanahy de ozy ny teny lalàna navoakany Ahosoa tamin'ny Paoly indray hoe ny apôstôly Paoly hoe mandehana ry araka ny fanahy de tsy matateraka ny ty nofo ty tsony ianao jerevantsika atao zany teny zany vakina azy rehefa nivadika fanahy zany ianao teo satria maty le nofo a tsy eo amin'ny nofo tsony ianao fa maty iny de zao ny ten'Andriamanitra ny fanahy no mahavelona ho velomina araka ny fanahy am'izay zany ianao io ny tena mahavelo io fanahy io tenin'ny fanahy io zany ny nofo tsy mahasona inona inona ino le teneniko teo hoe maty am'ty nofonao ty io ny ianao io ny fijangajangana mirehare amin'ny arenanao anao nefa tsy hainao kory fa raha maty anao any amin'ny hely anga mahavonjy anao io ka mahavonjy anao ny trano be anao na ny tomobila be anao ny sambo be anao na ny roaplanina be anao ka mahavonjy anao io ny any tokana mahavonjy anao de zao famonjena menanao zao zao teny mamonjy anao zao ny mahavonjy anao ny tompony de Ahosoa ary ny zandriny de zay ady ady ty miresaka aminao ty ny nofo tsy mahasona inona inona ny teny zay nolazaiko taminareo a de fanahy sy fiainana ity teniko teo izy Ahosoa ty zaraiko aminareo ty de io lay fanahy sy fiainana ho anareo zany hoe ty lay mety ho an'ny fanahy ny tenin'ny Ahosoa am'izay ny mety amin'io fanahy io zany hoe manomboka eo le olo ianao zay mandre a de hitady foana ty teny ty hoe aiza le teny mamonjy amin'ny fanahy fa le olona teo any amely tsy miraha fa tsy ty nofony ty tsy mivaky loha izy zay nefa ampisaraka anareo amin'ny rehetrarehetra ary tena misaraka mihitsy nareo a misaraka am'izay olo mitady many amin'ny lanitrylanitra misaraka amy tsy le teo tsy teo any fa teo very fa zay ady a kosa miteny hoe andao vonjena daholo aza manaiky an'zany io very zany e de vola nge nyfaly am'izay e aza manaiky an'zany ny ataonao de ataovy zay iarana amin'ny Ahosoa am'izay par tous les moyens vonjeo ny fanahinao amin'ny hevitra rehetrarehetra mihitsy a vonjeo ny fanahinao tena vonjeo e tena vonjeo toy atsikarina ny teny mandehana ka ny fanahy de tsy hatateraka ny filany nofonareo Galatiana toko 7
Levakitsika teny zay Galatiana toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo angambany izy zay. Galatiana 3:16. Galatiana aiza izy zany ode diso laskely jevatsika laskely jevako ato fotrany lasa nanao tsy enjery be mihitsy nyty za ty. Galatiana toko fahadimy ke mivadika. Galatiana 5:16. Galatiana 5:16 eo anao zay manaraka ialana tsiny kely mifahatsoana fa le izy koa moa za manao application foana de zay no mahatonga anazy ty fa rehefa mivelany amin'ny baiboly de tadidika hoe arila izy a tsy maintsy jerena kely izy vao tadidy hoe atsy. Galatiana 5:16 fa hoy izao mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo intsony. Miteny Ôsoa nefa le fanahy sy fiainana de ozy ny teny hoe mandehana araka ny fanahy io zany hoe mandehana araka ny teny Ôsoa de tena tsy ho vitanareo intsony mandeha amin'ity nofo ity. Zany hoe inona le teny Ôsoa ary misy zavatra inona atao amin'le batisa satria tafasaraka ny nofo sy ny fanahy tsy mahabaiko intsony ty nofo ty fa nisy inona atao amin'le batisa nisy inona atao de zao ny valiny tao amin'le batisa no nandraisina an'le fanahy masina. Le fanahy masina zay atao hoe fanahy ny fahamarinana zay mitarika na ny fanahy ny fahasoavana zay mitarika na le atao hoe parakleto mpisolo vava eo ny nandraisana anazy avy eny amin'ny Ôsoa fanahy masina io. Ary jerevantsika zay teny zay le hoe nandray ny fanahy masina anao rehefa atao amin'ny batisa ary io fanahy masina io le mitarika anao tsy anao teny intsony. Ary mateo anao zany nanota tsy le fanahy masina niraisina io fa fanahy divoly io fanahy mamitaka io niditra atao anatinao io fanahy mitarika anao manota tsy fanahy masina zany hoe fa mieritreretra fanana divoly io mataonao manota mahitsy be ny teny tsisy resaka sentiment mihitsy zany no any divoly fa fanavotany ty ary avotana ny olona aza manaiky miasa mipetrahana divoly zany tsony hoe lasa ianao lasa ho dominina divoly aza manaiky azy zany tsony. Korintana voalohany toko faharoa ambin'ny folo de vakitsika ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ao. Rehefa atao batisa zany ny olona de tia ny zahatra mitranga am'izay fa fanahy ray ihany no nanaova batisa atsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisotroana fanahy iray. Zany hoe rehefa natao batisa ny olona zany de misotro fanahy izy ary io fanahy io am'izay no mitarika anazy ho any amin'ny marina rehetrarehetra. Io fanahy avy any amin'ny Ôsoa io fanahy masina ny Ôsoa io no mitarika azy ho any amin'ny marina rehetrarehetra zany. Ka vakitsika ndray teny Andriamanitra zay voninahitry dada Iava vakitsika araka ny hoe zany fanahy zany no nomena ny olona rehetrarehetra rehefa natao batisa averiko tsindrina kely io tsy teny zay fa misy zatra tiako apetaka eo hoe rehefa natao batisa izy de io fanahy io no sotroiny olona ary io fanahy io am'izay no hitarika azy amin'ny marina. Zay ny voalaza sotra masina ho jerevantsika ny Jaona voalohany toko fahenina ambin'ny folo Jaona zafady fa Jaona voalohany Jaona toko fahenina ambin'ny folo hoe mitarika amin'ny marina io fanahy masina io. Jaona 16:13 Jaona 16:13 zany Jaona 16:13 rehefa itsika amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 ety mihitsy ny vakitsika zao de miara mamaky tsika fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana de izy mitary-dalanareo amin'ny marina rehetra. Zany hoe raha voatafasaraka zany le nofo sy ny fanahy de lasa mivadika fanahy ianao zany hoe tsy voahelingely le nofo tsony de alefa ny Ôsoa am'izay le fanahy masina mitary-dalananao amin'ny marina rehetra de zay le hoe heno foana ny tenin'ny Ôsoa fa ny teny Ôsoa le fanahy masina mitondra anazy enoge de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa izay lazainy fa zay ho reny de ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. Zay le fanahy ny fahamarinana zany zay na ny fanahy masina ihany koa satria rehefa natao batisa ny olona anankiray de izy no mitarika azy io fanahy masina io de ho jerevantsika zay rika hatramin'ny bokyny anankiray
zay aloha vaketsika ny bokiny jaune ihany 14-25 angambany izy jaune 14-23 angambany no je kely izy le diso ndray jaune toko faefatra ambin'ny folo andin'ny fa 5 amby roapolo kay 4 amby roapolo 5 amby roapolo 4 amby roapolo jaune 14-26 zay no vaketsika indray zao hoe le fanahy masina io no mitarika ao amin'ny marina rehetrarehetra io zany jaune mandray toko sy andinonareo mba ahafantanareo le atsarana sy ny fahamarinana mba hifalin'ny fanana rehetrarehetra am'izay hoe zany ka tena famonjena mihitsy ny zany jaune 14-26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay olazaiko taminareo zany hoe hifanahy masina io zany de milatsaka amin'ny olona ary mba ampianatra azy ny zavatra rehetra eo zana hoe ina zany le fanahy latsaka teo io lay fanahy masina zany lay fanahy masina zany menanareo zany de ndoky tsika jerikena zay resaka hoe fanahy masina zay koa hoe ambokiny asan'ny apôstôly minatsika indray le hoe rehefa natao batisa zareo de nandreny fanahy masina izy aiza moa ny teny iny asan'ny apôstôly toko 7-20 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny aizany farany am'izay farany eo zany ndraiky izy ho atsika rehetra tokantrano ao amin'ny andininy fafito angambany afaran'le izy asan'ny apôstôly toko 7-20 manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fafiry zany fafito eo zay de miara mamaky dolo tsika hitra tokantrano ato asan'ny apôstôly toko 7-20 desonday asan'ny apôstôly toko 7-20 toko 7-20 de manomboka andininy voalohany vakitsika zay fiafarany ihany ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy any hoe nandeha nitety tany zany Paoly de tonga trany Efesosy de nahita mpianatra teo izy noho ny ka nanao tamin'ireo mpianatra hoe efa nyraisinareo va ny fanahy masina fony voamininareo ka ny fanahy masina mihitsy zany no teneniny eto hoe raisina rehefa voamino ka rehefa mino ka atao batisa ianao dia zay le vonjeny zay moa ohatry ny lalàna zay mino sy atao batisa no vonjeny marka toko 1-20 andininy 1-20 zay marka 16 zay mino sy atao batisa no vonjena ka raha voamino zany le olona de tokony mandray ny fanahy masina izy ka ilay fanahy raisinarika tamin'ny batisa zany no atao hoe fanahy masina mazava be io teny io hoe raha voaninonareo de aza le fanahy masina satria rehefa mino olona de tsy maintsy atao batisa zay le izy zay marka toko 1-20 andininy 1-20 marka 16 misy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino kosany de hoelohana rehefa tsy atao batisa ianao zany de hoelohana ianao ny afaranao rehefa mandeha nyty tenity nefa tsy mraharaha raha mandeha nyty tenity anao nefa tsy mraharaha de ho bedibe anao sady ho tsipin'Andriamanitra ny amelo any izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe raha vao mino ny olo anankiray de mitaky batisa io de iny batisa iny zany ny fanesorana ny tena nofinao ary andraisanao an'le fanahy masina ary le fanahy masina mitarika anao de tsy mahay manoty intsony ianao manomboka eo zay le izy ovaketsikely zay tena Andriamanitra zay le hoe tsy mahay manoty intsony rehefa atao batisa reo avetsika avakena kely hoe Galatiana toko 5 teo andininy fafiry mba tsisy fahatsonantsony le tenena fa nampaleko kely Galatiana 5-22 zao vatsika ny atsaran'ny olona mahazo an'le batisa am'izay mandray le fanahy masina Galatiana 5-22 zay le valy teny hoe tsy mahay manoty intsony ny olona ato amin'le Osoa nohony am'izay sary eninareo zay tena le fokatrany amin'ny voalohany mihitsy le sary mba ho hitanareo mihitsy hoe tena mitombona le hoe tsy mahay manota intsony amin'ny Osoa fa matomba nareo zany manota ka tsy ao amin'ny Osoako nandre fanatsijy nareo Galatiana 5-22 hoe tsy ampy kely raka izy leo zany sokafantsika tsara lavidavitra tia Galatiana 5-22 rehefa teo afaka ianao fampahoriny devoly sy ny asany maizina tetra mandengejanao reo manatona ny Osoa Osoa rerany ny vahaolana
fa nivokatry ny fanahy kosany ty zany le fanahy nraisinao ty de fitiavana fifaliana ny olona to manana ny eosoarina ne fanahy masina de feny fitiavana foana feny fifaliana foana nefa ny anao mitady vola sy arena aveo hoe mahazo fifaliana nefa tsy hitanao any izy mbola fahoriana ary no hitanao ao ny te amin'ny eosoa kosany a miaraka amin'ny eosoa trany de miatana be tena aye fifaliana fiadanana faharipo famoram-pana fanaovantsoa fahamarinana tsy mika zany izy zany olona ty manao soa marina mora fanahy maharipo tsy mety manao zahatra ratsy mihitsy nizy zany fa raha vo manao ratsy amin'ny eosoa kosany tsy faly izy a zay le hafa zay falemem-panahy faolonam-po ary tsy misy lalàna manohitra an'izany zay ny olona manana ny eosoa vita bateso amin'ny eosoa zany tarityle fanahy masina de tsy mahay manota intsony izy satria maninona zay le hoe manana fanahy masina mitarika anazy izy ina moa zany no ataony ho fahotana ntsony zay le ny tonga tenin'andriamanitra hoe tsy mahay manota intsony izy jaona voalohany a toko fahatelo a avetsika indray ny teny noho ny amin'ny fanahy masina io andiny fasivy rakitsika amin'ny andiny fasivy jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy zay jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny io le fanahy masina io ka tsy mahay manota intsony izy satria nateraka andriamanitra nateraka tao amin'andriamanitra izy nateraka tao amin'ny fanahy zay nateraky ny nofo de nofo azay nateraky ny fanahy de fanahy ka ny olona tao batisa de nateraka tao amin'ny fanahy de le fanahy no mitarika azy a ka rehefa fanahy masina no mitarika azy aiza ny ampanota azy tsony le nofo efa nipoteny tarian'ny batisa aiza ny ampanota azy tsony zay no mahatonga ny hoe rehefa taritiny fanahy masina le loha tao am'le batisa de tsy mahay manota intsony izy tsy mahay manota intsony izy rehefa nitaritin'le fanahy masina de zay natonga ny hoe ho anao zay mahainao antyteny ty rehefa tianao zany hoe tena hiadana faizay tsy ary tsy hanota intsony fa ny tsy mpanota manty no mahazo makany amin'ny lanitry lanitra zao ny antony io lanitry lanitra io de misy teny hoe tsy mahazo miditra ao zay tsy masina e vitatsika iny tamin'ny fampianarana apocalypsie 21-27 avetsika vitivetika apocalypsie 21-27 apocalypsie 21-27 somary mihoatra kely ny oratsika amity satria misy antony tsy maintsy azavaina amitsika mihitsy ny mantsy apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiaina zay ny zanak'ondry ihany misy lalàna zany fidiranao amin'io lanitry lanitra io fa ny olona tsy manao ratsy ihany mahazo miditra ao ny antony lay tompony lanitry lanitra mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra aty zay tsy masina tsy maintsy tanteraka ny mahazo miditra aty andovakitsika iny hoe Matthieu 5:48 e Matthieu toko fahadimy a andin'ny fahavalo ambin'ny folo Matthieu a toko fahadimy andin'ny fahavalo amby efapolo a vakio tsara nge Matthieu 5:48 koa am'izany a dia aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay ny an-danitra tena misy am'izay ny olona tanteraka zany vo mahazo miditra any amin'ny lanitry lanitra tsy maintsy tanteraka vao tonga any amin'ny lanitry lanitra zany hoe rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ary ny ato hoe tanteraka de parfait ka le tompotrano io ohatrany ianao zao tompotrano rehefa metraka anao hoe tsy azo ifona sigara ato a raha mpifoka sigara miditra ao zany ka mifoka de voaroaka izy hoe tsy azo isotrona toka ato ka raha mbola misotro toka anao miditra any de voaroaka ianao rehefa te hipetraka eo anao zany de aza misotro toka ntsony de mahazo mipetraka ao ianao ohatran'izany ny lanitry lanitra ny tompotrano andray a de dada iava ka izy miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra fa tsy mahazo miditra mihitsy raha vo tsy zay de tsy izakory ny salotony amin'io na izy fa le tompotrano any mihitsy de iaiava noho ny amin'ny fahamasinany ho any amin'ny toerana misy azy ianao a tsy ndriko tsara zay ho any amin'ny toerana misy anazy ianao de tsy maintsy masina ianao vao tonga any tsy maintsy olona tanteraka ianao vao tonga any satria tranony ioko tsy tranonao io fa tranony ary izy mametraka fepetra hoe rehefa akaty aoko tanteraka ianareo votosika izy notosika izy som parfait donc jevatsika izy teze hoe satria misy olona miteny hoe aizako koa misy an'izany tanteraka zany fa nareo de mirediredy mihitsy le aizako koa mahapossible an'izany andao tsy rehefatsika ny tenandriamanitsy hikarika kely izy a hikarika kely am'izay mihitsiny a
tsy maintsy ikarika kely am'izay satria mbola jerevina kely fa tsy tadidiko le izy hoe aiza moa misy an'iny teny ikarika kely tsika aiza misy an'iny teny iny ao amin'ny Philippianina 3:15 ny jerevantsika tany de vakitsika amin'ny teny frantsay. Nous tous qui sommes parfaits, tena parfait io voasoratra io a. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Eto zany ten'Andriamanitra tena manidy mihitsy hoe fa misy ny olona parfait ka parfait mantsy le andresana taria ohatra amin'ny Matthieu 5:48 iny donc jerevantsika le teny ato hoe ao le bokyny Matthieu 5:48 zany. Matthieu 5:48 teo iny a parfait koa ny dikan'iny 5:48 ianao nge le teny ato hoe soyez donc parfait comme votre père céleste est parfait. Parfait mihitsy ny resahina eto hoe ianareo zay parfait tanteraka aokinareo parfait ohatrandrainareo zany ka i Paul laza tarika hatramin'ilay teny teo hoe parfait koa ny olo ao amin'ny Eosoa. Nous tous qui sommes parfaits zany hoe tena misy ny olo tanteraka amin'ilay Eosoa ary lazaina aminao fa izahay eto amin'ny Eosoa zany tanteraka zany izay etsonanao ary meky teo hoe ity le antony mba tanteraka anay a noho ny amin'le fanahy masina lay tena fanahy masina tena izy a avy any amin'ny Eosoa ny no mitarika de tsy mahay manota intsony ato amin'ny Eosoa. Tena impossible zanao ratsy zany ka hoe mitarika anao amin'ny marina izy mpina moa zany no fahotanao ataonao eo tsisy fahotanao ataonao e satria izy mitarika anao amin'ny marina. De ny teny farany ary de zao rehefa nandehan'izany teny zany ianao a de zao ny didy didinao andao to abatisa am'izay rehefa tianao ny azo an'izany ateo hoe afaka ny fahotana io tsy mahay manota intsony mba ho afaka miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria ny olona mpanota tsy mahazo makany de ny contraire an'izay zany a ny olona tsy mpanota no mahazo makany de zao ny teniko aminao a andao to abatisa. Asan'ny apôstôly azay ny amaranako anazy a asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly a 22:16 de afaka metraka fantena am'zay nareo rinaty a asan'ny apôstôly 2:20 a andininy fa 9:12 zany a na ny avy any ampitan-dranomasina na ny avy tanterana eto Madagasikara afaka mampita mandefa fanontaniana daholo nareo a amin'ny laharana telefônina mapetraka kely amin'ny écran namana le numéro telefônina de voakiko raiky izy. Asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao. Ianao zany zao de tenenina mihitsy inona zany no mampijanona anao. Ianao zay mahita ana mijery anazy sy mandrehana amin'ny radio internet ny télé internet sy mahasamihafa io ianao zao nitratra nyteny ty hoe inona no mampijanona anao. Mitsangany mentsoa ny anarany ianao zany de didina mihitsy hoe mitsangany ianao a de antsoa ny anarany io Eosoa io zay le hoe tsy mentso miantso ny anarany vo azo vonjeny ary le anarana antsoinao a Eosoa am'izay fa raha zany de tsy voavonjy anao ary renao zany ka tsy manao batisa tena tsy voavonjy anao fa io batisa nataonao io nge batisa ny aranao tamin'le Andriamanitra tsy izy natonga anao mpanota de miaraka tamin'ny devoly foana ianao hatram'izay rehefa tsy volonao io a de miaraka amin'ny devoly hatramin'ny farany ianao na navono io batisanao io fa tsy mety io de aoka atao batisa ianao a ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao rehefa tianao zany ny tena dio ho afaka amin'ny fahotana ho voasasa tsy mpanota intsony a tsisy fahotana intsony a metsony anarany Eosoa de atao batisa ianao a de tena afaka amin'ny fahotanao zay afaka amin'ny fahotanao. Ary rehefa mle batisa ianao vao mandray ny fanahy masina le nampianariko atsika teo mandray ny fanomezana de ny fanahy masina araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 2:2 andiny fahavalo amby 3 hoe any andraisanao an'le fanahy masina any. Asan'ny apôstôly 2:2 andiny fahavalo amby 3 vakitsika amin'ny anaran'ny Eosoa eny am'izay ity teny ity ary io Petera taminy asan'ny apôstôly 2:38 mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Eosoa nareo rehetrarehetra mba azo famelan-keloka ianareo ary ianareo dia handray ny fanomezana de ny fanahy masina andray ny fanahy masina am'izay ao amin'ny Eosoa le batisa no atao fa ray Jesosy no naovanao batisa
de mitafy an' jesosy ianao ary tsy ho afaka zany mandrakizay ho anareo zay miteny hoe zay ko nge efa tsy manao teny ntsony eza miteniteny foana lay batisanao nganao afaka atao vakitsika ny galatiana toko fatelo efa nyteny farany moa fa ty ny tena farany ty galatiana 3:27 zay ny mahatonga ny hoe raha tsy atao batisa ty amin'ny eosoatoriny zay adia ianao a miaraka amiko anao zany vao mety io batisa io tsy afaka aho zany ianao fa aza mirediredy zay misy aza mirediredy fa tsy afaka ho zany ianao tena famarinany zany anao zay mieny sy mandreana galatiana 3:27 fa na izy anareo natao batisa atao amin'ny lay voositra eosoa zany io de mitafy any eosoa satria moa eosoa ny toriko eto ty mantsy le tonoteny le misy teny diso any de be debe nefa apetaka amin'ny norma satria jesosy napetraky ny olona zezo napetraky ny olona zatra tsisy zany andriamanitra zany andriamanitra mampanoty zany tsy mety zany mialamy zany ianao ka eto le teny hoe raha natao batisa atao amin'ny jesosy ianao zany a de mitafy any jesosy foana ianao atao fara ny akanjo tafinao eny zany de jesosy na eo aloha na orino miraikitra amin'ny vatanao zany anarana jesosy zany tsy afaka ianao raha natao batisa atao amin'ny didi folo ianao zay mampitafasaraka anao n'andriamanitra de mitafy didi folo hatramy farany ianao fa tsy afaka eo aminao io didi folo io raha maty ianao zany a de zao ny hitan'io andriamanitra tompony fampianarana zay mandefanao any amin'ny elo io satria anao tsy mety miainy ozy izy hoe ino ty fitafianao ty ino ty didi folo ty nefa anao amerikanina ianao sinoa ianao frantsay ino ny ty fitafiny ty aolo ty ianao ami'tandrina didi folo ty nefa nefa miteny fo natokana ho any israeliana reo riany io ary any israela reo riany io ny azo tandremana ahoany ianao no mitandrana an'io zay le fanteny apetraka aminao ary ahoana ty jesosy be amin'ny akanjonao ty na ty jizasy be ty na ity jésus be ty ahoana io hipetraka aminao mihitsy zany fanontania zany de o zay osa lasa tsy mpazo any amin'ny elo any io fa ola adverserako velona ataonao misehona treky io zay osa mpanota velona io zy ny tenin'andriamanitra atsy mpazo any amin'ny elo any io mpandika lalàna atsy mpazo any amin'ny elo any io de zao ny teniko aminao ny dikan'izay tena tsy voavonjy ianao raha tsy asorinao io fitafiana io satria anao natao batisa atao am' jesosy a de mitafy an' jesosy mpampanota ary mitafy an' jesosy andriamanitra ny grika zay mbola zavaiko ny tsia fa tsy ampitsony fotoana zany tsy mba andriamanitra ny jiosy io fa andriamanitra ny grika an'io e jésus atainao ny grek an'io e nefa le andriamanitra mpamonjy jiosy jauna 82 avy any amin'ny jiosy ny famonjeny le mpamonjy zany jiosy ianao grika jauna 82 lo ampiko any le teny satria ilaina n'izy a de lako tsy nikena teny hoe efa hijanona fa ilaina be le teny a fa naporofonanao mihitsy fa tena tsy mety mihitsy le toerana misy anao jauna 82 ianao nge ty de atao amin'ny farany ato le izy ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka am'izay fantatra e fa avy amy jiosy ny famonjena ny famonjena zany de avy any amy jiosy nefa le jésus anao grika tsy atenao grek afaka mijery iny amy youtube ianao fa tsy ateny grek iny afaka mijery amin'ny wikipedia mo e any amy google any jerevo fa anao grek io jésus io na io jizasy io nefa nysoratra masina miteny hoe ny mpamonjy de jiosy donc tsy atenao juif analana jiosy io zany dikan'izay ka tsy mety le nataonao hoe nampitovy an'io raiky hoe grika de ndray hoe jiosy de tovy ary lay jesosy zay grika tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mampanota yahosoa zay jiosy koa zany na afaka amin'ny fahotana ary tsy nanota iny tso zay niaraka aminy profony zany voalohany sy ny zanak'andriamanitra zay efa misy 2 arivo zay ny ato antsaranao mieritreritra hiditra ho isanay ve ianao ho any amy lanitrylanitra ovonjenao ve ny fanahnao azaloha miteny am'le fanahy rehetraretra hoe lay miteny am'lay fanahy rehetrarehetra zay mahenao hoe aza manaiky vononofinao itsony ianao fa aza manaiky de zao ny teniko rehefa teo vonjena ianao a manatona ny eosoa aza manaiky mihitsy ianao fa manatona ny eosoa ka noho zany averiko le teny teo hoe vonoa le batisanao fa raha zany rehefa maty ianao a de mbola jesosy ny didi folo mandefanao makany amielo satria mpandika lalàna ianao a io no hitan'andriamanitra eo a de ho tsipony any amin'ny elo ianao rehefa tsy tianao zany no atsipony any amin'ny elo na frantsay ianao na amerikana ianao na anglisy ianao na rosianina ianao na japonais ianao na afrikanina ianao na izanizy ianao de zao ny teniko aminao a avotony fananao esory batisa nataonao io fa mbola mitafy an' jesosy anao mandraka androany
mbola mitafy an'le didy folo ianao mandraka androany satria natao batisa tamin'io tsy afaka eo aminao io ka raha mandy ianao de trany de tazana io any amin'ny elo satria mpanota andriamanitra tsy izy mpampanotanao miaraka aminao adverserany Iosoa iny fa androany kosa rehefa naentenika anao ka resy lahatra de vonoa le batisanao iny fa tsy izy iny andao manao batisa ty amin'ny Iosoa am'izay ansory anao atao batisa ty amin'ny Iosoa miaraka am'izay ady fa zay natao hoe tsy mahay manota intsony ary tsy mitandrana didy folo intsony satria natokana ho an'ny Israely any iny fa tsy natokana ho antsika fa firenena aleo any zareo any iny fa tsy idirantsika ny tsika de Iosoa ny atsika ary misy ny lalànan'ny Iosoa io no arahantsika zay no maranako anazy manana lalànan'ny Iosoa tsika zay arahantsika mbola veriky ho iny de io no arahantsika etrehtra Jauna 12 49-50 vaketsika amin'ny anaran'ny Iosoa hoe de io lalànan'ny Iosoa io zay niteneko anao hoe zay batisa rehetrarehetra sy ny karazany teneniko teo zay lalànan'ny Iosoa daholo zany de araho am'izay rehefa te vonjiny ianao Jauna 12 itsika ny 49 sy ny 50 amarantsika anazy Jauna 12 49-50 zao tsy niteny ho ahy fa andraizana niraka izy no mandidy azy eo lazaiko sy zay hotoriko ary fantatry fa fiainana manak'izay ny didiny koa lazay lazaiko de lazaiko arak'izay nolazan'ilay tampo io ny didy arahantsika ny didiny Iosoa ary didiny Iosoa le batisa hoe tsy maintsy atao batisa ao amin'ny Iosoa ianao lay manala amin'ny fahotana ary tsy mampitandra anao ny didy folo intsony zay anao vao tena tsy manota intsony mifaranatra eo ny teny koa raha misy manana fanontaniana de afaka miditra am'izay tsika miraha soatsika rehetra samotena soa mba hiangaviana ny teknisiana metraka amin'ilay lay zay io numéro téléphone plus 261 34 32 255 21 ho anareo zay any amin'ny mobile zany no ijerinareo an'ilay teny plus 261 34 32 255 21 de vakeko moa zany zay zay ino moa zay fantena tonga ato fa rehefa tsy misy moa zany de efa mazava zany ny tena marina miaraba tompoko ty misy fantaniana ty olona mandrava didy folo ve de tsy anota io ny fanontaniana zany no tena tsy manota zany satria maninona ny didy folo de natokana ho an'ny zanak'Israely irery any araka ny voalazany lalàna ao amin'ny Levitikosy eza mizy sady anazavakely an'le lalàna ina moa ny lalàna tsy mampanota lalànan'ny Iosoa ny lalàna tsy mampanota fa raha lalànan'ny Iosoa dikainao de manota ianao zay ny atao hoe manota zany Levitikosy tsy Levitikosy fa inona koa zany Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo andin'ny fafilo fatelo ka hatramin'ny fadimy Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5 natokana ho an'izy ny didy folo sy lalàna Mose de natokana ho an'ny olona Israelianina rery any zay ny valiny ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra de niantso azy avaka nanao tao tendrombohitra ka nanao taminy hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zany hoe voafahatra tsara zany ny teny omena ny taranak'i Jakoba ny teny omena ny taranak'i Jakoba ary ho ambara amin'ny zanak'Israely voafaritra tsara izy zany zay ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana sy zay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery zany hoe efa hitanareo tsara nataoko tamin'ireo Egiptianareo sy nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery tena matanjaka be mihitsy ny force avy any ary ny nampahankanesako anareo aty amiko ary netiko aty amiko aty nareo ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa any tany rehetra any dada Iava ny tany rehetra ka zay didy apetrany aminareo ry Israelianina de arao de zao ny teny dada Iava hoe ho an'ny Israelianina rery any ny fitandremana ty fanekena ty ina moa le fanekena de ny didy folo tamin'izany fotoana zany donc avakitsika indray ny fanekena didy folo sy lalàna Mose ny fanekena aketsika amaky tena akaiky amin'ny tokony Deutéronome toko fahefatra angambany izay ka le fanekena nyteneto zany de natokana ho any zanak'Israely rery any de zay le vakitsika eto somary miaritra ketsika amin'le toko sy andininy avoaka satria natokana ho antsika rehetrarehetra mihitsy ny izy aiza moa izy iny Deutéronome toko fahefatra andininy
firy zany 13 ny andiny fa 13 Deutéronomia 4:13 ny vakitsika eno ike ty Deutéronomia 4:13 Deutéronomia toko fefatra andininy fa 13 Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekena zay nandidiana anareo arahina de ny didy folo ary ny soratany teo amin'ny vaty fisaka roa ireo io zany hoe ny fanekena soratana tamin'ny voalohany de didy folo fa saingy io kosa nefa ny deviteo soratana anatin'ny boky ary de nisan'izy io tateoriana zany tafakatra 613 loi ka le fanekena zany de didy folo ny voalohany fa avy teo ny ampy faharaiky ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo fatelo ambin'ny folo ary lasa hoe ina moa hatrany amin'ny telo ambin'ny folo senjato 613 loi zay ny izy zay ka rehefa ohatra zany ka nambara zay didy folo sy lana mosesy de io natao hoe boky ny fanekena ka io boky ny fanekena io de natokana ho any zanak'isy siririany ravaketsika eny ten'Andriamanitra ao amin'ny boky ny salamo enosana ankety salamo 147:19-20 ary dia mihaino tsara fa tsy faly mandefa mesazy kosa ny aloha e salamo 147:19 za nge mahafantatra foana misy mesazy mitry nefany fampitoy am'le teny hitako foana ngeny salamo 147:19-20 mihaino tsara aloha fa le tsy fenolo ihany le mavoa io eny e io le mavoanareo tsy mety mihaino marina ho avy eo foana anazava de tsy mila tapenana mihitsy ny aloha fa mihaino ny fanazavana tsara hoe reto ny mahatonga any hoe tsy azo atao mihitsy mitandrina didy folo sy lana mosesy satria natokana ho any zanak'Israely io satria lazanareo hoe ka lay tsy mitandrina nge ny mpanota e de lazako ny hoe le tsy mitandrina mihitsy no tsy manota satria nankatoa tsara lalàna ny dada Iava sy Ahosoa fa lay mitandrina ny tena mpanota ary matsiravina mihitsy ny zatra nataony salamo 147:19-20 vakitsika indray ny teny indray ny teny faharoa milaza fa tsy mety mihitsy ny afa firena mitandrina an'io milaza ny teny amin'ny Jakôby izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely sy nanao toy izany tam'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra reny sady ty faranty ny fitsipiny tsy mahafantatra reny le firenena hafa zany tsy mahazo mahafantatra ny didy folo sy lalàna Mose nareo nanina zany dikanareo ty ry malagasy ry frantsay ry anglisy ry amerikana ry sinoa ry japonais ny tsaikotsaiko tsony e hatrany amin'ny arabo sy ny maro samihafa satria fa fireneny reny iza moa miteny aminareo hoe tandre aminareo didy sy lalàna Mose satria ny lalàna ato miteny hoe tsy fantatry reny tsy fantatrao zany nanina iny dikainao Andriamanitra mahafaka mandainga nga io aminao ko ataonao an'izany ianao ny mpandainga de mieritreeta fa tsy fanao io ataonao io roa zay fahatelo voalaza ny lalàna fa any Israely rery any no azo tandremana tsy azo entina ty Madagasikara mihitsy na ny Fransa na ny Angletera na ny Amerika fa fady Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany mihaino tsara daotsika eny tokantrano any ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zany hoe ty lalàna ty zany de tena didy sy fitsipika zay ny nasainy ava Andriamanitrareo ampianarina anareo zany hoe ty didy sy lalàna ty de didinareo ho ampianarinareo ary ho aranareo aiza ono ny ampianarana azy sy anarana anazy any amin'ny tany zay alenareo holovana any amin'ny tany zay aleny zanak'Israely holovana no afaka hitandremana an'ity sy anarahana an'ity ary ampianarana an'ity lalàna tsy azo ivalozany zany fa tena mipetraka hoe ahoana zany reto hafa fireneny reto mitondra nyity didy folo ty aty Madagasikara na ny Fransa na ny Amerika iza nampitondra an'io anareo fa ny lalàna mihitsy no miteny hoe any amin'ny tany zay alenareo holovanareo ihany io ny azo tandremana ka ny tany zay holovany zanak'Israely de any amin'ny tany Kanana na le hoe tany Israel am'izao tsika amin'ny teny zao zany hoe ny didy folo sy lalàna Mose zany de any amin'ny tany Israel irery ihany no azo tandremana tsy azo entina any Amerika any France any Angleterre any faritry ny Sinoa na eto Madagasikara na any Afrika interdiction totale tsy azo atao fandikan-dalàna mpanota zay manao an'izany ary mpiady amin'ilay Eloheny Israely
iavanao anarany tena zavatoza mihitsy tsy fanao ampiana indray ny toko sendiny anankiray Deutéronomia 12 vola didy mametra fa tsy azo entina ao amin'ny tany hafa mihitsy io fa ho Israely rery ihany ao amin'ny androm-piainan'ny Israelianina zany hoe raha misy Israelianina velona dia any Israela ihany io ny azo tandremanao fa tsy azo entinao mitoeran-kafa io lalàna zany raha moa tsy hainy zareo ny tena izy Deutéronomia 12 le Israelianina ndray ny tenako an'izay zany ary tsy fantany zany nefa nizy tompony io lalàna io Deutéronomia 12 izao no didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo verina ndray zany hoe le ny didy sy ny fitsipika le nomeny anareo ny Israel de ny didy folo sy lalàna Mose de zao zay ho tandremanareo sy aranany amin'ny tany zay omeny Andriamanitra zay omeny ny avandriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra ianareo ambonin'ny tany aveko tsara izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny Andriamanitry ny razanareo anao olovana any amin'ny tany zay nomenana azy lova nohony no hitandremana nyty didy fosalana Mose ty amin'ny andro iainana zanak'esy eto ambonin'ny tany zany hoe tsy mahazo mihitsy ny hoentina ho any amin'ny toeran-kafa io fa ao Israely irery ihany zany teny zany de voafatotry ny teny hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana Deutéronomia toko fefatra andininy faharoa Deutéronomia 42 tsy azo dikaina zany teny zany ninonino teneninao de didy sy fitsipika zany tsy azo anampiana tsy azo nesorana Deutéronomia 42 rehefa manova an'izany ianao de trany de mpandika lalàna lasa devoly aza manao an'izany Deutéronomia 42 izy Deutéronomia toko fefatra andininy faharoa voilà aza ampianareo ary ny teny zay nandidiko anareo teo le hoe tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io didy folo io fa ho Israely rery ihany aza ampiana zay teny zay ary eo natokana ao amin'ny Israely rery ihany ny fankatoavana an'io de aza ampiana zay teny zay zany hoe aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoranareo tsy azo ampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana rehefa hoe natokana ho an'ny Israelianina de Israelianina rery ihany tsy mahazo miditra ao ny malagasy ny frantsay ny anglisy ny komorianina ny arabo ny amerikanina sy ny sinoa tsisy mahazo miditra ao zany ary rehefa hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana de tsy afaka miditra ao koa ny dikan'izay na iza satria voalazany teny Andriamanitra hoe didy ny avandriamanitra reo zay didy ny ava zany le hoe ao Israely rery ihany io ny azo tandremana tsy azo anampianao zay tsy azo nesoranao zay didina voaka ny dada iava zany didiny dada iava hoe natokana ho any zanak'Israely rery io de tsy azo anampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana zay teny zay rehefa mandika an'izay ianao de mpandika lalàna ary de volony miaraka aminao tsy mpamakany amielana zay le izy zay aloha zany ny valy le fantena hoe tsy azo tandremana zany mihitsy io fa atalany zay mitandrana zany de le zanak'Andriamanitra mihitsy ny ary no anindry an'io hoe aza nampianareo de aza nesoranareo zay mitandrana an'io zany aza nampiana de aza nesorana mihaino tsara dolo aloha tsika ho de avy mamaky fantena foana nke zavaza malery hoe aza malery fa manana fotoana mihitsy ntsika amakina ty hatramin'ny farany Matio toko fa firy moa iny Matio toko fa 5 Matio 5 iny manoko andiny fa 8 zay ngeny teny Hosoaitra Matio 5:18 natokana ho any zanak'Israely de tsy azoko tena koa na le zanak'Andriamanitra ary na ny teny an'izay ino ngeny teniny lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na litera ray na tendrotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra rehefa mitandrana didy folo zany de tsy azo foanana io de ina le tsy azo foana zay oasoa tsy azo foana le teny hoe natokana ho an'ny Israelianina rery io zay le tsy azo foana de tsy azo foana koa le teny hoe any Israely rery io ny azo tandremana zay koa tsy azo foana rehefa nandika an'izay anao zany ianao le miady amin'io Andriamanitra marina io ody milaza fo hoe zanak'Andriamanitra fa tsy zanany ianao barazy be mipetraka eo aminao hoe tsy azo atao io zay aloha anankiray zay dondray aloha tsika hiditra amin'ny fanazavana manaraka fantena manaraka hoe
miaraba tomoko olona mandrava-didy folo ve de tsy anota hitindray tsika hoe fa inona moa zany nino moa ny ipetrahana iato zay ne tsy mitandrina didy folo ary tsy zay no nandravan'io aloha fa Yehosoa mihitsy ny nandravan'io fa tsy za fa rehefa nyravainy de nyravaiko de nyravainy rehetrarehetra zay ny marina de andana avakio ny toranareo avoaka keto le tora sady miara mijery daholo natra ny ampitan-dranomasina any hoe ity ny boky ny tora ty ity ny boky ny tora ty ny titralisme moa zany iny moa le izy titralité lasa izy teo misy aty hoe itamasiac.com zay le misy anazy zany zay et vualep un des taomasiac camis for all mortals to repent and to fulfill zay ny anarany eo to fulfill tsy haiko zay dikany ty tongavany amizay fa tsy ankoho ny tena lesona atsika androany fa raha okaroa izy vita ihany fa ato am'ty boky ty mihitsy ntsika no mijery hoe boky tora zany ty soratandreo tamin'ny teny hebreo zany a ny etiketa ny filazantsara de ao am boky ny efesianina 2:15 no vakitsika tany aleo tsy de baiboly hébreu moderne mihitsy ny vakitsika anazy a Hébreu chapter 2 verse 15 efesianina 2:15 zany am'teny malagasy a am'teny frantsay sy malagasy moa am'teny malagasy zafady indrindra efesianina 2:15 de vakiko etiny izy a de adikako am'teny anglisy koa satria teny anglisy ny ato zao aloha vakiny amin'ny teny hebreo a io le teny hebreo a de ty le toraty zao ty am'teny hebreo ty any izy zany makany amin'ny de gauche vers la droite de droite vers la gauche ma tsy nazy lecture iny izy iny a de io ny toraty io hitatsika ampovoany io a io miseho mandalo io de mitohitohy lavabe any a de ndao am'izay vakitsika nydikiny eto am'teny zareo efesianina 2:15 babatlo haeba bibsaro et torat hamitsot vatskot libro bnapiso de be deabe moa fa aleo tsy toizantsika ntsony fa aleo adikatsika am'teny anglisy to ambany ato efesianina 2:15 am'teny anglisy a de mamaky teny anglisy kosa ntsika etrarera ohatra ka na tsy mahay teny hebreo azy by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment zany hoe by abolishing in his flesh tamin'ny alalan'ny nofony nandravana the hostility ny fifandrafina zay dikany eo am'teny anglisy zany am'y raha dika am'teny gasy by abolishing in his flesh the hostility de zao aveko tsara tao amin'ny nofony in his flesh by abolishing noho ny am'ny fanapitena fandravana zany hoe tao amin'ny nofony zany a no nandravana the hostility ny ateo hostility dia ny fifamonona ny tsy fifanarahana mihitsy fa ny fiadivana miady foana zany ary mifamono which is zay tsinona fa the law of commandement ny lalàna mihitsiny de ny lalàna ny didy mihitsiny zany hoe ny didy mihitsiny zany le ny vonona teo amin'ny azy fijaliana inisy flesh zay le hoe inisy flesh zany ny flesh nofo tao amin'ny nofony zany zany hoe ny soatra masina mihitsy no miteny am'teny hebreo fa ny toraty mihitsy no maty tao io le efesianina 2:15 am'ny tora io le babatlo hayaba bibsaro et tora hamitso vatskot zay le izy io le tora vandravandra be io ko anareo mpamaky tora rehetrarehetra io vakeo fa io no anatin'ny baiboly hebreonareo io a ngamba ny ampiny ajanonareo zay ka ny ateo hoe tora de ny boky ny lalàna rehetrarehetra nysoratan'ny mose a nanomboka atao amy genesis zay misy apahny voasoratrany a sy ny voasoratra ny tao zany izy mihitsy nanohatra raha milafiny ray de ny ty fantena lalàna moa de hoe exodosy a leviticus a numéri a
ary ny Deutéronomie, reo ny tena livre de loi reo. Fa misy moa mampiditra an'le Genesis koa tsy de olana satria Mosè nanoratra an'iny ka tsy de olana iny. Iny moa le lovatsofina iny fa tonga atao aminazy fa tena nanoratra izy zany dika zay. Raha mifandehany zatra nampanaovan'ny olombelona, zay ny fandehany tantara. Ka eto zany ohatrany hoe nareo mpandrava-dity folo ve no tena mpanota, de osiko mantsiny hoe nisy ohatra masina mihitsy de milaza fa nyravana io, ary ny oarana kosa de lalàna ny Eosoa. Zay le arikitra amin'ny Jaona voalohany toko fa premio ziny lovakitsika ndray miteny gasy. Voatery taminy satria le fantaina moa tsy maintsy voaliana miteny ohatran'izay vakitsika ndray ny bokyny aiza moa izy iny ndraiky izy. Ndaso jereny ty le amaky indray tsika amin'ny baiboly le Jaona voalohany toko voalohany andininy fafimy afainareo tsy anjery kosa ny rakizy ataony loka eo be deaibe teknisiana mantsy eny loka eo de zay le mitonga ny mamaky. Jaona voalohany toko voalohany angambany izy indra sy diso Jaona voalohany toko voalohany ianao nge ty zay hatramo voalohany de zay efa renay, zay efa hitan'ny masonay, zay efa nojerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiaina fa efa naseho ny teny fiaina rehefa nitazy zay de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiaina mandrakizay. Eto zany de miteny Andriamanitra hoe ny zahatra voalohany zay efa irenay sady efa hitan'ny masonay de nijerenay sady efa nitsapananay de ny amin'ny teny fiaina. Teny fiaina zany te resahany ty, lay teny tonga nofo iresahana io. Izy io zany de sady efa re hitan'ny maso jerena nitsapainy tanana de ny amin'ny teny fiaina. Hita izy io amin'ny voalohany toko fafeno izy ndraiky izy am'le hoe diny fafeno le didy vaovao. De io ndray le Jaona voalohany toko faharoa diny fafito diratsika indray le izy. Ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo. Ty mantsy le tenen'olona hoe misy didy tranainy ange de no heveriny fa didy folo zany resahany eto zany de trany de manitsy be aminareo mihitsiny zao le voalaza. Zao le voalaza. Tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela de io le navoanjareo. Izay nananareo hatramy voalohany de io le navoan'zay rehetra mpitandrina didy folo io no samboriny tony teny ty fa ny heveriny fa didy folo angany nampianarina. De ny didy ela zay efa renareo zay zany hoe efa renareo ty didy ela ty, izy ary io didy ela io. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo de zavatra marina eo amin'ny seo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava. De noho am'izay nge le teny amin'ny andinin'ny fahafito, ny didy ela de lay teny efa renareo. Zany hoe ty didy ela ty zany le teny efa reny zareo. Raha mihaino tsara zany nareo de teny hitanareo tsy mihitsiny hoe ny didy ela de le teny efa renareo. Eo amin'ny andinin'ny fafito de ry farany ambany ry hoe ny didy ela de lay teny efa renareo. De mamaly am'zay tsika tamin'ny Jaona voalohany toko voalohany, ina lay teny efa renareo, lay te hoe lay teny efa renareo zay hatramo voalohany de zay efa renay de zay efa hitan'ny masonay, zay efa nojerinay jerenay sady efa notsapainy tananay de ny amin'ny teny fiainana lay efa re satria zay efa renay io izy io amin'ny andiny voalohany zay efa renay ka inona ny efa re ny teny Yahosoa le teny fiainana io izy io. Eo amin'ny alohan'ny andiny faharoa io io andiny voalohany de ny andiny faharoa de miteny izy hoe ny teny fiainana nge le rehatra am'izay ka tsy le teny fiainana fa lay nihitan'ny masonay, lay nitsapahany tananay, tsy de le teny fiainana zany fa Yahosoa. Io le hitantsika am'izay ry Jaona toko voalohany de vakiko amin'ny teny frantsaizy rehefa aveo de mazava tsara aminao am'izay. Jaona toko voalohany ka ny mandrava didy folo mihitsy ny ny tena mety satria zay nga mitandrina didy folo. Ary nandravana io de Yahosoa satria nampiadiny Jio sy ny Jentilisa io nefa ny Jio sy ny Jentilisa tsy maintsy akamana de voatery tsy maintsy nyravana satria vonjena ny Jentilisa. Jaona toko voalohany andiny voalohany, tamin'ny voalohany teny, io ary le teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ngamba resy tafiditra ity zay. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny de Andriamanitra. Zay. Io voalohany zany io ny tamin'ny voalohany teny ary ny teny de nonina tamintsika zay. Izy izy
aiza moa le arité dia tonga tamitsika ka nona tamitsika amin'ny andiny fafirina zay amin'ny andiny fiefatra ambiny folo ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamitsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika eo any latokana avy tamin'ray zay eo zany dia mazava-be mihitsy le teny hoe ilay teny zany dia tsisa fa Yahosoa io le tonga nofo io zany dia io teny io lay voalaza tany hoe lay teny efa renareo ihany io teny dito talo io lay dito taloha izy dia lay teny efa renareo ihany dia ny tenin'ny Yahosoa ny dikan'izay satria ny tenin'ny Yahosoa no nomenany apôstôly dia eo nateo hoe lay didy efa ela hatramin'izay fa tsy ny didy folo mihitsy diso hevitro nareo aleo mafitsika amin'ny teny vazaha indray izy mba ho azy ny rehetrarehetra amin'izay hoe hay tena fitaka daholo ny ataon'reto mpitandrana didy folo reto zany dia tena lazaiko anao mivaliny mamitaka anareo mamono anareo azay mety fitandro etsony amin'ny manaraka manarahany zay ady amin'izay mba tsy adorany Yahosoa mazava be ny teny fakiko indray le izy 1 Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie la parole io resany eto io atsy izy nefa le la parole fa Yahosoa le hitantsika teo iny ihany dore avetsika vetivety le Jean chapitre 1 Jean chapitre 1 verset 1 to vakitsika indray izy Jean chapitre 1 verset 1 sy ny 2 au commencement était la parole io izy io et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu zay andiny 14 et la parole a été faite chair io ndray izy io la parole a été faite chair elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père io parole io zany le tamin'ny voalohany ary tonga atao amitsika le la parole lasa chair izy et la parole a été faite chair io nous l'avons vu là hitantsika tsara izy io iverentsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 teo zany satria vitantsika fa Yahosoa le la parole zay tonga nofo zany ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu voilà concernant la parole de vie ty de farany amin'ny verset 1 farandindra concernant la parole de vie nous avons entendu la parole de vie zay ny dikany io avadika ty am'izay le 1 Jean chapitre 2 verset 7 bien-aimé verset 7 avy hatrany ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement zay fazonareo tany commencement efa tsika hitona atao hoe enao ingety ce qui était dès le commencement la parole de vie et nous avons entendu cette parole-là fakio tsara hoe ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu zany hoe dès le commencement on a entendu qui a-t-on entendu c'était la parole de vie zany hoe ny la parole zany no efa hita tany amin'ny commencement ary efa eny tamin'izany fotoana zany de io zay am'izay izy hoe io commencement io bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis je vous écris mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement io izy io le commencement nefa ny tsy izy efa resaka Yahosoa io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue mazava be mihitsy zay teny zay ce commandement ancien là mianara teny français ho zay mbola tsy mahatakatra andre ty fa mazava be io teny io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendue donc nous allons revenir sur ce qu'on vient de dire là donc ce qui était de le commencement zany zay nanomboka tamin'ny commencement zany de zao io nous avons entendu cela eninay io tamin'ny commencement io de avetsika ndray le ato amin'ny 2:7 ato bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement efa trany amin'ny commencement zany io de tsy zay nefa le commencement fa nous avons entendu sa parole de ty ambany ty izy concernant la parole de vie nous avons entendu cette parole là dès le commencement c'est la parole de vie ary la parole io am'izay le ny teneny eto hoe car
ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verina zany tsika fa tsy izy akory fa lay commandement ancien zany a de tsy inona koa lay commandement ancien fa c'est la parole de vie que Yahushua a annoncé par sa bouche afin que tout le monde comprenne que c'est lui qui est le vrai sauveur. Voilà. Zany hoe tika zay teny zay de hoe mba ho fantatrareo fa lay teny hoe parole eto a de tsy olona hafa akory fa Yahushua tsy didy hafa le vereo fa didy folo fa lay teny Yahushua. Nous avons entendu cette parole et ce commandement ancien-là c'est la parole que nous avons entendue. Voilà. Nazaveko anareo zany fa tsisy idirana didy folo mihitsy ny resaka fa ny teny Yahushua ny resahana am'izany. La parole que nous avons entendue mazava be ty ka inona ny parole tsapain'ny apôstôly tanana didy folo ve ny tsapaina tanana ary ny didy folo ve ny mpanjinina tamin'ny maso. Didy folo zany tany amy zanak'Israely tany zany nisy an'izany de nirazam-beny zareo ary izy tsy nandray tanana didy folo efa izy miteny hoe que nous avons touché par nos mains. Hitanao tsara io ka ny zavatra nyraisina tamin'ny tanana de Yahushua nyraisina tamin'ny tanana fa tsy didy folo. Ary le parole tamin'izany a la parole de vie ny resana teo et c'est la parole de vie qui est le commandement ancien. C'est-à-dire noho izany a midika an'izany de zao a midika le hoe parole de vie de io le commandement ancien tsy didy folo fa Yahushua satria Yahushua ny atao hoe la parole. Ary la parole namoaka didy a de ny didiny Yahushua. Ka zay ny valy teny omenanao rehefa neno tsara nareo riraitra am'izay mitovy hevitra am'izay hoe tsy nanota mihitsy zay tato a. Hoe nandrava didy folo ve ka nanota nanao ny mpitandrina didy folo ny mpanota ary mitsipy any amin'ny hely satria nandidy ny dikany Elohe Israel iavano anarany. Dikanareo zany didin'Andriamanitra zany. Ary tena tsy mehentra reo nitsaketsaka nefa misy tena hoe aza nampiana de aza nesoa ary mpampandainga le zanak'Andriamanitra mihitsy. Mba mieritreretra. Faharoalety izy zany a mamaky ny jery zay voavaly ny voalohany a. Ao ary falaiko ny vadinao de ho tsapanao zany tsy makato didy folo zany. Zany ny mampiseho mahadevoly ianao. Hoe ny olona mpitandrina didy folo de mpangalatra vadin'olona. Efa hitanao tsara zay le izy zay. Elao ihany zao tia de hoe vitanao mangalatra vadin'olona ny teny izy. Raha mitandrina didy folo ianao a de tsy anana zany saina zany ianao. Fa zany ny prove fa ianareo mpitandrina didy folo de olona mpanao ratsy nareo. Za ve ny tsy mitandrina didy folo de inona tokony hampatezitranao am'za za nge ny tsy mitandrina efa ngamo za terenao hitandrina an'io koa sady. Nga misy lalàna ito ambony tany tsy maintsy mitandrina an'io meo anany teny azay. Fa ho any zay teo vonjena de ndana makany amin'ny Yahushua zay le izy zay. Ary zay teo vonjena no entiny makany amin'ny Yahushua aza misy mitandrina didy folo fa makany amin'ny elo nareo. Fa zay te tandrina anio mitandry enao nareo no mitandrina de zay ny teziranareo. Inona tokony hampatezitranao aminay. Ohatra hoe ity misy dité misy ronono de ity misy café misy poizina. Efa fantaneo fa café misy poizina izy aniny ohatrany hoe dité misy ronono no hoaninay. Ka raha tsy olona vendrina ny tena manako inona ny misy poizina indray. Ohatran'izany io. Ka samy tsika mieritreritra mihitsy ny am'izao fotoana zao fa mifarany ane tantarantany matoa mandeha zao zatra zao hoe zaranao mieritreritra rehefa tsy teo vavonjy moa anao a de tsy hitanay zay ho tenenina fa de zay le zay. Ka zay ny valy teny hoe raha tena mitandrina didy folo tokoa ve ianao ohatra zay misy teny hoe aza mangalatra ny vadin'olona ao moa zany tsisy an'izay koa ny tena marina. Ianao afaka mangalatra ny vadin'olona fa zay namoron'ny Davida raha ianao ny tantaran'ny Davida. Tena ataon'Andriamanitra fa izy nateny hoe Elohe Israel fa izy a ka mieritreretra ianao izay tsy mitandrina didy folo ko ny vadiko nalainao. Fa de verinao fa vehivavy tsisy saina koa raha ny vadiko ny tenisiko ataonao an'izany. Tsotra kely ny vadiny aleva raha mahazaka anazy de ataovy. Rehefa te vorora sy voadaka de manaova an'zay. Zany anay tsy mahay manotatsonina ny vadinay aza tsy mahay an'izany izy. Ary ny vady zay ady tsy tia lehilahy zany za rery ny tia. Taka anahy koa tsy tia olo-kafa fa izy rery ny tiako. Zany ny atao amin'ny Yahushua zany. Ary tena fifalianao anay mihitsy zany. Fifalianao anay mihitsy zany hoe rery anay mihitsy zany hoe tsy mahay manao ratsy zany fa ianareo mpitandrina didy folo io anao zao de mbola nambakany ny ataonao. Zay le hoe andevona mangalakatsaka de nambakanina lefany. Rehefa nivoaka izy tany an-tsaha io fa nivoaka tao daholo ny zaka rehetra tratra izy tena mana. Enao io de nisy azy zany.
fantena manaraka andray aza io moa zany de efa naropo tamina didifolo de mba mamangoty ele zany ny toetsainareo zany any ny toetsainareo zany mahampimebe mihitsy salamy fa tsy natokana ho an'rehetra ve efa nomeko teo le teny tsy natokana ho an'rehetra satria maninona natokana ho any zanakiny serery any efa navokako teo ny lalàna reny rediredy daholo no miteny natokana ho an'rehetra zany adalan'ireo olo reo zany teny mose zany ange tsy azo anampiana tsy azo eny esorany ka raha vao mitandrina ny didiny mose anao de didiny avany dikaniny de tsy azo tandremany hafa firenena lalàna tsy azo evalozana io on ne peut pas toucher à cette loi là à cette alliance tsy azoko tiana mihitsy ny io alliance io dikan'izay fady voilà amenamazay salama tompoko azafady mba tamso afy tompoko le didy tena mifolo senjato inavy le izy tompoko de mialatsiny aminao zay fa zay tsy mitandrina an'io a de tsy hitako zay tantaranay anao aminazy tsy miditra am'zany a azavy a zay teknisiany mizany manama teknisiana de reo mba ataoko antaneto ie ka noho zany zany de tsy afaka mitanisanao ni satria zahatra tsy hipetraray tsy hitanisanao an'zany a zay mihitsy salamy tompoko de foana ave zany le sohatra masina hoe zao no andriamanitry ny nofo rehetra andriamanitry ny nofo rehetra izy de le nofo rehetra nyteneny hoe ny israelianina mitandrana didifolo a sy lana mose ary ny akoatran'ireo a mitandrana lalàna ny eosoa zay fotsiny ataonao zay le tenyny andriamanitry ny nofo rehetra samy mitandrina ny azy mazavy e zay ho an teknisiana zay tsy olo tena le mpiaino a zay rehefa andriamanitry ny nofo rehetra zany a de mahazo valiny tsara tokoa ianao zany dika zay hoe izy miteny hoe ho an'le nofo rehetra misy israelianina zay ao anatin'ny klasy nofo rehetra didifolo nitandremanareo zay ny anareo zay ho an'le nofo rehetra akoatra zay kotsany a yahosoany mitandremy lalàna ny yahosoany tandremanareo de zay manaraka ny eosoa tonga any amy lanitrylanitra fa zay mitandrina didifolo makany amin'ny elo de zay tianareo rano ho an'zay io afa firenena satria rava le didifolo efa nomeko anareo teo ny toko sy andininy a boky tora mihitsy no miteny an'zay mazava ve zay teknisiana rehetrarehetra tsy olo tena le mpiaina zay dasyleo hoe misy hevitra rety lefa ny fanamarian'ny mpiaino a hoe zao ny andriamanitry ny nofo rehetra tinytenenina le hoe lasa fanahy fa tsy nofo raha lasa fanahy kosa n'le olona de manatona ny yahosoa am'izay izy yahosoa am'izay no aranao satria yahosoa no natonga andeo lasa fanahy de rehefa lasa fanahy no ny amin'ny yahosoa de lalàna ny yahosoa am'izay no arahanao fa tsy mitandrina didifolo intsony zay le hoe tandremo ny didiko izy yahosoa raha ty any aloha de mitandrina ny didiko izy yahosoa zay ny teny de tandremo ny didiny yahosoa zany zay zay zany fa de tsisy trony ny fanontaniana ny avy any ampitan-dranomasina loatra de mbola tsy mandefa fanontaniana fa mety raha pitsoandray zareo vao mametaka fanontaniana fa mbola mandinika tsara zareo zay fa de miraso atsika tainy yahosoa indray zany a zay ny famararana ny fampianarana tandroany a de mbola misy anakaiky aty daindray aloha toizatsika ary salama tompoko ahoana marina moa ny tena nahitana n'lay anarana efa nampianarina teto zay fa rene many amin'ny fotoana manaraka atsika mamaly an'izay satria le anarana zany de tena zay fotsiny e ny nahitana n'le anarana zany a de fanazavaiko avy any aminay anaran'le zokoko io a avy any amy lanitrylanitra io anarana io nomenanareo aty a de ny ahafantaranareo anazy de zao afaka mifahotana zay miaraka am'izay ihany ny fahafantaranareo an'io atria zay ny anton'le nanomezanandreo an'iny mpamonjy iny a afaka anareo mifahotana de tsy mpanotatsony ka rehefa tonga le hoe afaka mifahotana tsy manotantsony zay miaraka aminy a io le anarana io de zao toriko aminao zao tsy misy fantanina lavabe zany ka raha miteny hoe izy andahitanareo le anarana efa name fanaporofona ihany araka nalàna mose sy ny rehetrarehetra zay miko anareo kanefa ny lavabe kosa zany a lasa fampianarana hafabe izy fa aleto atsika manaraka andray zany zay egnane mba heny fotsinao satria rehefa tonga mampianatra iny de no tsy miheno zay misy le olana zay tsy miheno nareo rehefa mampianatra de zay zao le tena manisan'ny mampaleno fa aza taon'zany a fa valitsika amin'ny fotoana manaraka andreny a amin'ny fampianarana manaraka zay zany fantany mbola misy ty tsisy tsony ka tapitra teo nga mande izy zay zany fa de miraso atsika rehetra samy hotainao soaza tsy misy tsony aloha fampiny message hitako ato a liko aby le andrasako kely vetivetika ary aloha
eo andry kely a zay tapitra hono izy ny mpandefa mesazy satria ny telefonako ampiasaina dia tsy afaka mandray mesazy a dia vita treo zany ny fampianarana matoka fa faly daholo zay ny fampianarana sy ny fanazavana ary ny faniriny zay aty dia tonga soa daholo vonjena rehetrarehetra na vahiny a na hafa firenena samy tonga atao amin'ny soa daholy samy vonjena daholy dia miratsy otsiketra samy tonga soa ty amin'ny ahosoa dia nio tsara daholo zay nampianariko zay fa hitanao tsara fa tena famonjeny zany voninahitra ho any dadamala iava voninahitra ho any ahosoa ary efafatsika sotra betsaka dadamala iava ny amin'ny teny rehetra zay nomeko teo misotranao ny amin'ny soavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe nomenao zao teny tsara sy mamonjy fiainana mandrakizay iahosoa le fanafotana sy famonjena taio ny teny hitondra sosy fahasoavana ho an'izay rehetra miaino zao voninahitra anao mandrakizay mankalaza anao sy mankasitraka ny nataonao iahosoa vonjeo ny olona ary ny angatany zay ady amandrakariva dadamala iaiavasy ahosoa dia zao ny andefasanao ny fanahy masina isitona ny olona hiverina am'izay ho any aminao aza atao misy mijanona zay voalahatra fa mahatonga soa atao aminao dada iavasy ahosoa efa nomeko ny teninao sy ny fampianarana zay mitondra azy hoakaty aminao iahosoa anjaranao ny sisa dadamala iavasy ahosoa vonjeo daholo sy rehetra any ampitan-dranomasina any amin'ny anaranao iahosoa nao asamivavaka izany amen dia miraso tsiketra samy tena soa mafitoizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka indray a velomatoa